fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra iombona antsika eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa. Fanompom-pivavahana anio tarihin'ireo havantsika katolika. Mpivavahana katolika eto amin'ny radio vaovao masoa. Mpivavahana katolika totosaina amin'ny ora toy izao mba ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary ho fangataham-pitahiana ho antsika vahoaka ny manontolo. Amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Dia ampitomboina amintsika mianakavy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiombonana amin'ny Fanahy Masina. Hotanteraka tokoa izany. Anao ny dera ary zanakiny ray, anao ny fandresena ary mpanjakanay. Amin'ny fo feny fiderana an'Andriamanitra ry havana no iarabanantsika rehetra indray mbola mahatratra izao alarobia maraina vaovao izao. Dia raintsika ny tompontsito izay nato izao atsika. Miarahaba manokana atsika vahoaka kristianina mpanara-dian'i Jesosy Kristy ihany koa mahatratra izao andro ny paka izao nandresy ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho atsika ilay tompontsika. Indray alahady izay ry havana nisy vaovao mahavariana niseho tao Jerosalema tao satria naninona tao vaky tahono ny fasana nisy an'i Jesosy Kristy. Nikorapaka ny olona rehetra, sadaika hatramin'ny mpianatra, toa ny salasala, toa somebiseby be ny ihany, toa natahotra ihany koa. Fa ahoana marina? Inona ny tena zava-niseho? Tsy angano anefa na harira, tsy kohonohono na lova-tsofina, fa i Jesosy Kristy tena mihitsy no niseho tamin'ny mpianany, nanambara tamin'ny mpianany fa velona izy, nandresy ny fahafatesana ho izy. Ary manamarina ny fahamarinana zany vaovao niseho tamin'ny Jerosalema fe izay ihany koa no hevitra ny fiangonantsika nanomboka tamin'ny alady teo hoe nitsangako velona tokoa ny Tompo. Impiry isika no tsy feno fisalasalana, feno tahotra, feno tebiteby, feno ahiahy rehefa misy zavatsarotra mandalo amin'ny fiainantsika, rehefa misy loza tsy napoizina, toy ny fahafatesana tampoka izany. Manajamba ny masom-pinoantsika ka mahatonga antsika alaiky iny fa Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana anie ny tompontsika dia mpandresy miaraka amin'ny ihany koa isika. Ary nga vitany hoe mpandresy ihany, mihoatra noho ny mpandresy azy araka ny Romanina 7:7 hoe amin'izany rehetra izany no masinda Paoly dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Mbola hiara hivavaka isika. Tompo, ampahirato ny masonay amin'ity maraina ity, ahita fa ninona fahakivinay, ninona faharerahanay, ninona fahatrotrahanay, ninona fahadisompanantenanay, ninona zavatra
sarotra lalovanay to amin'ny endrika toy ny fahafatesana eo amin'ny fiainanay dia atao fantatra fefa nandresy an'izany rehetrarehetra izany ianao ary manangana ny fiainanay ihany koa dia ho voninahitry ny anarana Sini tumpuci mifalia isik mirani fanesengan di sini tumpuci matiani faveluni dan kania sabe natoni Jesu angunzenasi natoni vunatumpu kani fasambau diani Izinutumpuni artuku Mamalina itenina Izinutumpunai fatantela kavuku Mamalina itenina Manambala ni fibavana Inulianau zisotupunai Atinunizau Arakangitininau Tapatanganinai Ianau Jesu Kuinuananiteninau Nisy vono olona mahonena dia mahonena tery atapoka voana iray izay tsy dia lavitra ny tanànan Jerosalema atao hoe Kalvari ary rehefa nanao fanady adina ny mpanao gazety dia fantatra fa maty tsy meloka novonoina tsy manatsiny ity lehilahy iray antsoina hoe Jesoa Kristy ity liana ny olona fantatra hoe dia iza loatra reny navandoza na faty ity tsy manatsiny ity ny valiny dia ny olombelona izay miazakazaka makany amin'ny fahaverezana mikiry biby amin'ny fahotana izay no vesatra ny ampanganan Jesoa Kristy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana heverina ry havana fa ampy loatra ho antony hibebahantsika hialantsika amin'ny fahotana ekentsika ny faratsitsika izany zava-dehibe nataon'i Jesoa Kristy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana izany ndao hibebaka isika ao anatin'izao hira fonana izao Natsanganay muzandina wangai Bayumbuka faleana aminamu Angayero tsangi tenura Mimifi voarana sahazangi mazanaka Mamingafu aminaye Efira ilala ngamina yangau Resinau tukuan ifa afatesana Sala sana tuki nitarungau sini afata Cristio
Tateamaro, tateadananiafa. Maminafu aminaye maminafu aminaye. Hamindra fo amintsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Amelany faotantsika ny izy ka hitondrantsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Nitsangako velona tokoa ny Tompo. Sahiran-tsaina riavana le rovavy. Nikenikenina fatratra andeha ho any amin'ny fasana vo maraina be. Ny zavatra tena nampiasa saina azy teny an-dalana sy ny fampiresany dia hoe iza reny ho anakodiny vato izay mavesatra dia mavesatra, tsy zakantsika rovavy. Sangy tsy tapitapitra izay, vato mavesatra sy alahelo tsy hailazaina ny tao anatiny. Kanjo voninahitr'Andriamanitra mamirapiratra no nitsena azy. Faty andalam-pahalovana ho maimbo no neritreretiny ho vatanina ka nitondrany zava-manitra. Kanjo Jesoa Kristy efa nitsangana tamin'ny maty amin'ny voninahiny sy ny heriny rehetra no niteny taminy hoe nahoany ianareo no mitomany. Voaporofo izao hoy Maria Madeleine fa nitsangako velona tokoa ny Tompo ary nasa nijoro vavolombelona tampiazakazahana fatratra izy. Fa nitsangako velona tokoa ny Tompo ary izy no any voalohany nahita an'i Jesoa Kristy raha vao tafatsangako velona izy. Zava-dehibe tamin'izany izy ilay mpanota voavitra, izy ilay tena ratsy teo amin'ny fiarahamonina, izy izay nirohana demony 7 teo aloha. Kanjo izy no nirahan Jesoa Kristy hitoro ny fahatsarana hanambarany voninahiny. Ry havana, rehefa tafafanenan Jesoa Kristy tsika, fantatritsika marina fa nitsangana tamin'ny maty tokoa izy, dia mahatonga antsika hanome voninahitra azy manerana ny tany izany. Izao olona noforoniko ho ahy izao raha teo izy no hanambarany fiderana. Dao iombana isika ao anatin'izao irany voninahitra izao, anandratra ny voninahitra Jesoa Kristy ilay nandresy ny fahafatesana izay Tompo sy mpanjaka antsika. Amboni
taorianan'iny nitsanganan Jesosy Kristy ho velona indry havana dia nisy vaovao karazany roa niparitaka sy ny elona nerana any Jerosalema. Ny mpianatra voanaharesy voanahara ilay vaovao tsara, ilay vaovao mahafaly, nahafantatra fa nitsangako velona tokoa ny Tompo, resy ny fahafatesany. Dia lasa ny fampilaza nitory izany vaovao mahafaly izany tamin'ny namany tany Galili tao amin'ny mpianatra, tamin'ny samy mpianatra, satria vaovao mahafaly lehibe mila ampitaina sy ampahirezana ny hafa izany. Fa tao anatin'izay ihany koa, taorianan'izay paka izay dia niparitaka ihany koa ny vaovao tsy marina hoe tsy marina izany fa tsy nitsangako velona izany Jesosy fa ny mpianatra ny tonga naka ny faty tao ny alina. Dia samy miparitaka izay vaovao roa, indray marina sy tsy marina izay. Dia tsy mahagaga raha maro ireo mpaminany sandoka izay tsy maintsy hitandremantsika ry havana, fa maro mihitsy no mamilivilo ny finoana, manambara zavatra diso, fa raha vao diso ny fahamarinana raisitsika dia diso finoana isika. Rehefa diso finoana isika dia diso lalana, ary rehefa diso lalana dia fahafatesana sy fahaverezana no miandry. Mila mitandrina isika, ary ny ahafahantsika mitandrina amin'izany dia nifandraisantsika tsara ny tenin'Andriamanitra izay ampianariny sy ambarany amintsika hoe velona aho dia velona ihany koa ianareo. Dao raisintsika ary ny tenin'Andriamanitra vaky teny voalohany izay nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly, ny toko 9 ny 1 ka hatramin'ny 10. Asan'ny apôstôly toko 9 ny 1 ka hatramin'ny 10. Tamin'ny izany andro izany nakao an-tempoly i Piera sy Johana tamin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 3 tolakandro. Misy kosa lehilahy anankiray malemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny nentina isan'andro sy napetraka teo ambaravaran'ny tempoly atao hoe tsara endrika, ka angataka fiatrana amin'izay miditra tao an-tempoly. Noho ny nahitany Piera sy Johana dia hiditra ny tempoly raha lehilahy io dia nangataka fiatrana tamin'izy ireo. Nibanjina azy Piera mba amin'ny Johana nanao hoe jereo zahay, dia nataony tsara jery izy ireo, fa nanantena azo zavatra taminy izy. Fa hoy Piera, tsy manam-bola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mamindra. Sady noraisiny tamin'ny tanany ankavanana izy sy natsangana. Natanjaka niaraka tamin'izay ny ranjony sy ny tongony, dia niatsambotra izy sy nijoro ary namindra, ka niara-niditra tamin'izy ireo tao an-tempoly, namindra sy niatsambotra ary nideran'Andriamanitra. Nahita azy namindra sy nideran'Andriamanitra ny vahoaka rehetra, sady fantany tsara fa izy io indrindra no ilay nipetraka teo ambaravaran'ny tempoly atao hoe tsara endrika, mba hangataka fiatrana, ka gaga sy talanjona izy ireo noho ny zavatra nitranga tamin-dra lehilahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Tsaorana ny Andriamanitra. Rentsika tao anatin'izay vaky teny voalohany izay ry havana, toe-javatra roa mifanohatra sy mifangarika no hita. Lehilahy malemy tongotra farafahoriana mijaly hatrany an-kibon-dreniny, mipetraka eo amin'ny vavahadiny tsara endrika. Ary izany vavahadiny tsara endrika izany dia ilazana toerana tsara, ilazana mahafinaritra, ilazana fiainana, ilazana fiadanana. Toe-javatra mifanohatra no ny ainany, ny tenany anatina fahoriana sy enatr'olona, kanjo eo amin'ny toerana mahafinaritra sy hitam-bahoaka no hipetrahany. Mazana loatra eo amin'ny fiainantsika, misy toe-javatra mifanohatra toy izany, ary tsy afaka mino, eny fa na tsy mino aza. Misy mety tomba manan-karena ihany nefa tsy salama, misy to salama sy tomady nefa mahantra fadiran'ovana, misy kristianina mafana fo kanefa to hiara ny fanenjehana, misy tomba sady manan-karena no salama tsara fa ny zanany dia tena maditra dia maditra mampifika maso. Misy jerevanao ivelany to
sambatra sy finaritra kanefa ny ao anatiny ao fahoriana, tebotebo, aia, tahotra, mangeja ny fona. Tsy mety ho afa-pona oviana oviana isika ry havana raha tsy nerin'i Jesosy Kristy ilay tafo. Ireo ny tompo atsoa ny anarany ampahafatary ny vahoaka ny asany ambony, ireo izy antsao vetsoa ny asany mahagaga. Ireharehao ny anarany masina, miravofo ny mpitadiny tompo, ka tsao ny tompo sy ny heriny, tadiavo lalandava ny tavany. Ry zanaky Jakoba, ianareo voafidy, izy no tompo Andriamanitra, manerana ny tany tontolo ny fitsarany. Famandrakizany fitiavany, Israely ny mpianakaviny, famandrakizany fitiavany, Anona ny mpianakavia, famandrakizany fitiavany, Matrao azy tompo, famandrakizany fitiavany, Rempaorinano ny antony tompo, Kayenno ny dendro alalahine, nitsangako velona tokoa ny tompo ary rehefa tsy nalaky nino sy sarotra nino toy izany izy ireo dia tsy hoe navelan'i Jesosy Kristy hoe zay no izy fa mino nareo tsara tsy mino nareo ratsy, fa nambaran'i Jesosy Kristy nanao ny faraheri mihitsy izy hampahafantarana ny tenany amin'ireo mpianatra ireo. Niseho mivantana izy, nanome famantarana ny amin'ny mofo izy, niseho tamin'izy rehetra tamin'ny fomba maro samihafa izy mba hahafantarany mpianatra azy. Nanokafan'i Jesosy Kristy ny mason'ilay mpianatra roalahy andalana andeha hody indrindra no vaky teny masina anjarantsika amin'ity andro anio ity, izay natao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masindaly Lioka, toko 420, ny 7:7 ka hatramin'ny 5:30. Teo ampamakinany mofo no nahafantaran'izy ireo azy. Niazakazaka avy any am-pasany Maria Madalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, efa nahita ny tompo aho, efa nahita ny tompo aho, maninona no azo apasa ho hitadiavana lehilahy velona, tsy ato itsony izy fefa nitsangana velona, tsy ato itsony izy fefa nitsangana velona, tsy ato itsony izy fefa nitsangana velona.
Nohony maraina ny andro voalohan'ny herinandro ihany dia nisy mpianatra roa lahy nakany amin'ny vohitra anankiray atao hoe Emosy, tokony 70 raha avy eo Jerosalema. Niresaka ny zava-niseho rehetra izy ireo ary raha mbola niresaka sy nifampilaza izay heviny izy dia nanantona azy Jesoa ka niara-dalana taminy, fa voasakana tsy hafantatra azy ny mason'izy ireo. Hoy Jesoa taminy, ino no zato resahanareo ety an-dalana no to dia efa malahelo ery zato ianareo? Dia namaly ny anankiray atao hoe Kleofasy ka nanao taminy hoe ianao irery angano vahiny ao Jerosalema tsy malala izay zava-niseho tao tato ato. Dia hoy izy tamin'izy ireo, zavatra manao ahoana moa izany? Dia hoy ireo, ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta izay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny amin'ny nandorandondoam-pisorona sy ny lehibeantsika azo ho faty mba minamantsiany azy tamin'ny hazo fijaliana. Nananteny izay fa hoe izy no ilay hanavitra ny Israely. Kanjo, indro fa androany izao no andro fahatelo hatramin'ny nisehoan'izany. Nisy ihany tokoa vehivavy sasany namanay nasanganehana anay fatratra fa tany amin'ny fasana maraina koa izy ireo ary niverina nilaza fa tsy nahita ny fatiny, nefa nahita anjery niseho taminy nanambara fa velona izy. Dia nakany amin'ny fasana ny sasany taminay ka nahita araka izay nolazain'ny vehivavy nefa tsy nahita azy. Dia hoy izy ireo taminy, ry adala sy voatsasaina amin'ny finoana izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho miaritra izany fa Kristy mba hidirany amin'ny voninahiny? Dia nivoasany tamin'izy ireo ny teny Moizy sy ny mpaminany rehetra manambara azy ao amin'ny soratra masina. Noho niby teo akaiky ny vohitra alehan'izy roa lahy izy ireo dia nanao ohatran'ny andeha lavidavitra ihany Jesoa, fa ny tanany izy ireo nataony hoe, mitoera ry aty aminay fa efa ho arivo izao, efa mandrorona ny andro. Dia niditra niara-mijanona tamin'izy ireo izy, ary rehefa niara-mihinana izy ireo dia nandray ny mofo izy ka nitsopo ny rano sy ny vakiny. Dia natolony azy ireo. Izay vao misokatra amin'ny mason'izy ireo ka nahalala azy, fa izy kosa tonga tsy hitany intsony. Dia nifampilaza izy hoe akory izany firehidrehitry ny fontsika tao anatintsika fony izy niresaka tamintsika teny an-dalana sy nivoaka ny soratra masina tamintsika. Niaraka tamin'izay dia nitsangana izy ireo ka niverina tany Jerosalema ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany tafavory sady nilaza hoe efa nitsangana tokoa ny Tompo ary efa niseho tamin'ny Simona izy. Dia mba nitantarain'izy ireo koa ny zava-niseho taminy ny teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny famakiana ny mofo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Ny Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, sotra sy miperary mankalaza ny arinao mandrakarivo izay ny fitiavanao anay manokana ka afaka iaino ny teninao indray ankehitriny. Irao fananao masina Jesoa mba helolalana ny teny izay ambara any am-pon'ny olona izay andray mba ho tany lonaka andry ny teninao ka moa afy zato eny ka hoentin'ny olona mamakivaky ny fiainany manontolo. Dia taikoa ny vava-panokonao izay anambarany teninao mba araka ny sitraponao ihany no voambara. Ampanginy feo afa Jesoa, aoka ny feonao rery ihany ny renay. Amin'ny anarana Jesoa ny anovana vavaka. Amen. Diafana ho avy nankalaza ny Paka isika tamin'ny alahady teo, koa miarahaba ny mpiaino ny radiovavao masoa rehetra na hatratra ny fetin'ny Paka. Fety iray lehibe ankalazana isan-taona ny Paka, indrindra ho antsika kristianina. Fankalazana an Jesoa nitsangako velona. Fa mitondra inona ho an'ny fiainantsika ny fahatserovana ny nitsanganan Jesoa ho velona?
raha ny anjara tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ry havana izay voasoratra ato amin'ny masin-dala io ka toko 420 ny 5:17 ka hatramin'ny 5:30 dia mpianatra kivy sy diso fanantenana no niarahan'i Jesosy lalana. Voasakana tsy hafantatra an'i Jesosy ny mason'izy ireo. Kivy izy ireo satria maty sy tsy hita ilay Jesosy Kristy natenainy hitondra fanavotana ho an'ny Israely. Izy roa lahy reto dia tsy nino izay voalazan'ny reto vehivavy namany izay tany amin'ny fasana tsy nahita ny fatin'i Jesosy nefa nahita anjely nilaza fa hoe velona Jesosy. Tsy nino izy ireo satria izany Jesosy velona izany dia atenainy hoe ho hita amin'ny masony nefa tsy hita Jesosy, tsy niseho taminy dia tsy nino izy. Ry kristianina havana, mosy toy ireto roa lahy reto va isika ankehitriny? Efa taona firy moa no nandalo teo amin'ny fiainantsika ny hoe fety mipaka, efa notoriana sy nambara ombenombeny fa velona ny tompo. Mpianatra mahalala an'i Jesosy, ohatrantsika hoe kristianina tena mahalala an'i Jesosy fa toa fahalalana fotsiny ivelany ihany. Any ka raha sendra zavatsarotra mandalo sy ny zava-manahirana dia toa mitanondrika sy malahelo, toa very hevitra. Voasakan'ireny akiviana sy alahelo ireny ny masontsika, any ka tsy fantatsika fa hoe eo Jesosy miara-dalana amintsika mandrakariva. Amarin'i Jesosy ny teniny ao amin'ny Isaia 1:20 manao hoe mpanompoka ianao efa nifidiko ka tsy mba hariko. Rehefa mpianatra Jesosy tsika dia tsy hareny velively fa iarahan-dalany mandrakariva eny fa tsika no tsy mahatsapy izany. Ry havana, velona Jesosy, indro miara-dalana amintsika mandrakariva izy, manontany ohatrany nataony tamin'ny mpianatra tamin'izany hoe inona izany resahanareo izany, fantatry Jesosy foana fa miresaka tsika eny an-dalana eny, mamosaka ny alahelontsika amin'ny firesahantsika samyntsika eny an-dalana eny. Manontany izy hoe inona zato resahanareo, inona no mahatonga anareo malahelo, toa malomalo-kendrika. Manontany mandrakariva Jesosy. Velona Jesosy ry havana, anala ny akiviana, amelona indray ny fanantenantsika, koa aza vela ho fahatserovana fotsiny ny fetin'ny Paka, aoka tena hiainantsika mandrakariva. Raiso velona ao anatintsika Jesosy. Tamin'ny fotoana tamin'ny andron'i Jesosy sy ny mpianatra dia Jesosy mihitsy no niara-dalana tamin'ireto mpianatra reto, namoavoavo ny tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo, mampatsiaro azy ny antony mpisiny Jesosy na ny ran'Andriamanitra azy tamin'ny mission izay nataony tetỳ an-tany. Fa amintsika ankehitriny izao dia ny fanahy masina no miasa miara-dalana amintsika mandrakariva. Hoy izy ao amin'ny masin-dady Joany 4:12 hoe angataka amin'ny ray mba hanoenareo mpananatra hafa dia mpanapaka alahelo izay tsy azo izao tontolo izao raisina fa ianareo no mandray azy sy mahafantatra azy. Ny rahan'i Jesosy ny fanahy masina, raha nakarina tany an-danitra izy rehefa tsy hoe tia amintsika intsony dia ny fanahy masina no mitoetra tia amintsika, ampianatra antsika sy hampahatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra rehetra, indrindra fa ny mission izay nataony tetỳ amin'izao tontolo izao, namonjena an'izao tontolo izao araka ny Joany 4:12 hoe fatratra loatra ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao fa nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa na dia efa nandreny teny fampianaran'i Jesosy azy izy roa lahy dia mbola tsy nahafantatra an'i Jesosy ihany, fa teo amin'ny fiarahana misakafo raha namaky ny mofo Jesosy izay fihetsika efa nahazatra ny mpianatra, teo no nampahiratra ny mason'izy roa lahy ka nahalala fa Jesosy ity vahiny miavaka niara-dia sy nandroso tao aminy ity. Ry havana, tsarovy ary fa raha te hitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy isika dia aoka hanao zava-dehibe ny fiombonana aminy amin'ny alalan'ny Eokaristia masina
na ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Koa aza velo fahatsiarovana fotsiny ihany ary mitaka fa miombona fiainana aminy. Fa rehefa nahiratra ny mason'izy roa lahy dia niverina tany amin'ireo namany izy ka nitantara ny zava-niseho. Toy izany koa ny zavatra takiana amintsika ry havana. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy ka miaino ny teniny ary miompim-piainany aminy dia mitombo ny finoana ao anatintsika, ka izany finoana ananantsika izany dia maniraka antsika hijoro vavolombelona. Ry havana, rafitinina izay rehetra voalaza dia toy izao. Efa nitsangako velona marina tokoa i Jesosy, koa aza variana amin'ny tanondrika, aza variana very hevitra amin'ny olana miseho, amin'ny fahaverezan-kevitra amin'ny adi-piainana mandalo eto amin'izao fiainana izao, fa mpanjiny Jesosy Kristy velona ka raiso hiaraka amintsika eo amin'ny fiainantsika manontolo. Izy no hitantarantsika ny zava-manjo antsika, fa hainy no mamaha ny olana rehetra. Efa nitsangako velona marina tokoa ny tompo, koa enoy sy raiso isan'andro ny teniny ary miombona fiainana aminy amin'ny alalan'ny Eukaristia masina na ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ampitombo ny fahalalana azy bebe kokoa. Efa nitsangako velona marina tokoa Jesosy, koa maniraka antsika hijoro vavolombelona, hitory sy hanambara amin'ny hafa fa tena velona ny tompo. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia 2:20-7 hoe: izao no Andriamanitra ny voary rehetra, moa misy zavatra tsy haiko va? Mampahery antsika fa Andriamanitra tompon'ny zavatra rehetra izy, hainy avokoa izay rehetra momba antsika ary hainy mamaha zava-manahirana antsika. Koa mahereza ary mahatanjahatsara ary aza matahotra na mimalo, satria ny tompo Andriamanitra ao no miaraka mandeha aminao, tsy ahafoy anao izy na andahoanao. Eo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Vavakintsika tompo. Jesosy, misaotranao zahay fa mbola nandreny teninao indray. Misaotra Jesosy fa mbola patsiahivinao aminay, fa tena velona ianao ka miaraka aminay sy miditra ao anatin'ny fiainanay mihitsy. Dia tazoma mandrakarivo izay Jesosy, aoka mba tena hino anao fa tena velona ianao ary miasa amin'ny fiainanay. Dia tahino mpiaino rehetra mba tena ndray izany teninao izany, ahafahany fa tena mandray fa velona ianao miara-dalana aminay mandrakarivo. Dia hatreo feno ny fiainanay tompo malala, aza velanao vanim-bariana izay na hitotototokea foana fa hivanjina anao Jesosy Kristy velona mandrakizay. Amen. Tena tiantsika Jesosy Kristy, manao izay ahafantarantsika azy ao anatin'ny toe-javatra sarotra izy, ao anatin'ny fahakiviana sy ny faharerahana izy. Jerevana ilay mpianatra Rolaza nitantaraina tamintsika teo hoe kivy, reraka, diso fanantenana, ilay anina tao hamonjy no maty. Na ny fire mandeha mody aza efa tsy nanana intsony. Izany angamba ny tonga amin'ilay fitenitsika hoe mody amin'ny tanapolo. Kanefa tamin'iny lalan-tsarotra, lalan'alahelo, lalan'ny fahakiviana, lalan'ny fahadisom-panantenana ny zoran'iny no niara-dalana tamin'i Jesosy Kristy. Nopory fony Jesosy Kristy tamin'ny fahizao ane no tena mofinaina izay manome anareo ny hanina mahavelona mandrakizay ary tsy diso lalana na diso fanantenana ianareo nanaraka, fa izao velona no narahanareo dia ho velona ihany koa ianareo. Ry havana, tena tiantsika ny tompo, ninina mety lalan-tsarotra diavintsika, miaraka amintsika izy, araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo.
ninina mety fahasairanana, mety fahakiviana, mety harerahana, mety hanoanana, mamelona atsika izy. Ndoana vao ny fanoloran-tena atsika isika. Zaho mihinan'Andriamanitra tokana ray mahefa ny zavatra rehetra nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita maso na ny tsy hita. Zaho mihinan Jesu Kristy tompo tokana, zanak'iray tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanoto tamin'ny Maria Virjiny izy noho ny hery ny fanahy masina, ka tonga olombelona. Nofatsihana tamin'ny hazo fijalena ao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsankako velona tamin'ny andro fahatelo, araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra an-danitra, dia nipetraka eo ankavanan'ny ray, mbola ho avy amboninahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapataperana ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, Tompo loharanon-aina, avy amin'ny ray sy ny zanaka, traona sy omemboninahitra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary miteny tamin'ny vava-mpaminany. Izaho mino ny Eglizy iray, masina, katolika, apostolika. Izaho mankatony batemy tokana ho fanalana ny fahotana, ary izaho miandro ny itsanganan'ny maty sy ny fiainako avy. Amen. Raha eo amin'ny fianakaviantsika angamba ry havana ny hoe olona efa maty akaiky ny fotsika, malala atsika, tena tiatsika, sakaizantsika ny hoe maty, dia velona indray nitsangako velona, angamba dia fifaliana, korana, resa be tsy hifankahitana hoe toy izao ahy, ohatr'izao nalahelo be anao ahy sy ny sisa sy ny kanefa aza mandefa saina lavitra amin'izany, fa tsy hisy mihitsy izany raha mbola eto amin'ity tany fandalovana ity isika, ary tsy maninona ihany koa na tsy misy an'izany aza fa any an-danitra miresaka. Fa ny tiana tenenina dia izao hoe velon Jesosy Kristy, mahafantatra ny fahoriantsika, nahafantatra ny alahelo-tsika, dia ndao ambarantsika amin'izay rehetra etaetsika, izay rehetra faniritsika, izay rehetra manavesatra ny ao anatin'ny fotsika ao, fa velona izy, afaka miaino atsika, afaka mandray ny vavaka izay asandratritsika. Ao anatin'izao vavaka samihafa izao ary no iarahantsika manatanteraka izany. Andriamanitra araina io, fantatrao ankehitriny ny tebitebin'ny zanak'olombelona eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsapanao fa miady ny vahoaka eran-tany ankehitriny. Ao ireo mijaly ny kristianina zanakao dia fantatrao ny tebitebiny tsirairay avy. Tompo, meo azy ireny ny fahaizana miaina ankehitriny, satria miazakazaka tokoa izao tontolo izao na ny amin'ny hatsarana, indrindra amin'ny faharatsiana. Koa miady ny tany ankehitriny Tompo, tanteraka ny teninao fa ny firenena dia amely firenena, ary ao anatin'izany izay olona manana anao kosa miankin-doha aminao Tompo, dia tsy anana ahihay fa iaina ampahatoniana. Andriamanitra, tsarovy ary ny firenenay ankehitriny, fantatako ny ady izay misy eto amin'ny firenenay, miakatra ny vidim-piainana, mijaly ireo tsy manan-kohanina, indrindra ireo malagasy izay nandalovan'ny rivo-doza izay tsy manan-kohanina Tompo, ary mijaly tokoa izy ireny. Tompo, ampio izay, miantra aminay Tompo, foany koa ny sampy rehetra eto amin'ny firenenay Tompo, fa halanao ireny, fa ianao kosa no Andriamanitra tsara indrindra, ka tokony ho tiana indrindra Tompo. Apetraka eo am-pialantananao izay rehetra iverinao ary famahasoanay. Fenao manana hevitra Tompo, dia hevitra mitondra fiadanana. Tompo, da io reto mpitondra fiangonana misy eto amin'ity firenena ity, mba indrahina idera sy hanandra-davy diavo ny voninahitra ao, ary koa hiara-iasa mpitondra fanjakana eto aminay
satria mivavaka tao maro mahatakadavitra ka ome hoe ry ary mpitondra fiangonana leton'ny tsakanavaka irahina mitondra ny teninao anjaka eto amin'ity nosina ity ka ifiatraikana any avoaka malagasy izay hoentiny izany ary keo izay toriny teny isaky ny alahady fa kosany ianao hiady fa izay angina ko apetraka fiona am-pelataranao tompo izao vavaka ataonao izao dia hoakininay aminao koa ny asa rehetra izay atao andrepona faneto aminay mba ifiatraikana any mandretoaka madinika ka ihany finaritra retom-ponina eto amin'ity nosina ity amen. dia mbola tsy mitsahatra ny mideranao misaotranao izay ry tompo noho ny fitiavanao lehibe no mbola nahavelona anay trapamonjena amin'izao ora sy fotoana izao. Taio ireo mijaly, ireo nona, ireo marary mba hitodika aminao, mba tsy ho kivina ho ketraka fa nantena ny fitiavanao satria ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mahay manasitrana ianao ary Andriamanitra mahay mampisy ny tsy misy. Koa vonjeo renona indrindra ny vahoaka malagasy izay ao anatin'ny fahasairanana tokoa ankehitriny, mba ianao no anampiny tsirairay avy amin'ny fivelomana, amin'ny asa mandraharaha rehetra izay atao mba tsy atokotena fa mba hitodika aminao ilay Andriamanitra tompony fahefana eto an-tany sy katrany an-danitra. Betsaka tokoa ry Jesosy ny zavatra tiana ingatahana aminao, nefa fo dia fo tokoa ny fisainanay. Koa ianao anie no ametrahanay sy nonay mba ameno banga eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra ry Jesosy be fitiavanao. Dia mbola mitondram-bavaka izay Andriamanitra ankehitriny ny fifohazam-panahy katolika, naiza misy n'izany fifohazana izany dia apetraka ifeno ao am-pelatananao Andriamanitra mba ho ray ihany tokoa izay tsirairay avy ireo. Mitondram-bavaka izay Jesosy amin'ny mpitarika an'izao fifohazam-panahy izao, apetraka ao am-pelatananao mba menao fahendrena, fenonao ny fitiavanao, menao fahasalamana tanjaka hery, mba ahafahana tompo manatanteraka ny asanao. Dia apetraka feno am-pelatananao koa ny vakiparitra tsirairay avy, naiza misy azy. Ianao malala sy hevitra hiverana ny tsirairay avy tokoa tompo, dia tena mba fifoazana tena araka izany teny izany tokoa izahay, mba tena olona mifo tsara mitoromasonay, hijoro tsara ho vavolombelonao Kristy, mba ho hitan'ny olona Jesosy ka tonga ny olona hiteny, mba hanaraka anareo koa izay fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Dia mba ho hita aminay koa tompo ny fifankatiavana araka ny teninao hoe didy vaovao nomenao anay, mba hifankatiavanay, mba afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ao izay raha mifankatia. Dia ianao tompo ampiray fosaina fanahanay tsirairay avy amin'izany fifohazam-panahy katolika izany. Dia terizo amin'ny anaranao tompo io fikambanana io mba tsy hisy harombaka izay ho pelatananao. Saotra Jesosy. Saotranao izay Andriamanitra ny amin'ny radio vaovao Mahasoa, nomenao izany eto amin'ity firenena ity. Saotra ny amin'ireo mpanomponao izay mampiaina izany radio izany, hitoriana sy hanambarana ny tenin'Andriamanitra. Ao koa ireo kristianina marobe izay faly tokoa Jesosy manana an'izany radio izany, ka aoka ny teny toriana sy ambara amin'izany mba ho tena ho voafafy tokoa amin'izay hitombony ho avo zato eny, enimpolo eny, telopolo eny, ka mba hanenika n'ity firenena ity ny fisian'ny radio vaovao Mahasoa. Eny isambatan'olona mihitsy satria fantatrao Jesosy fa ny fitaovan-tserasera rehetra dia afaka ampiasain'ny tsirairay avy, ka dia mitariry fanahy masina ianao mba ny isambatan'olona mihitsy no tarihan'ny fanahy andray ny radio vaovao Mahasoa, andraisana ny tenin'Andriamanitra. Dia jereo koa tompo ny fitaovana, misaotra tamin'ny nanomezanao ny fitaovana, nefa mbola ao anatin'ny fahasarotana
ka mbola misy faritra tsy mahazo dia mba tolory saina sy fahalalana ireo teknisianina. Ao koa nefa mba irina ny ielezana izany mihitsy eran'ny faritra rehetra na vohitra kely indrindra raha eto amin'ny firenenay dia maniry an'izany izay Jesoa, ka mba anomezanao olona ho tereny fanahy tsara sitrapo ampitaovana izany mba tena ielezan'ny tenin'Andriamanitra ty Madagasikara ity, ka anisan'izay radio vaovao maso ary arovokoa amin'ny velam-pandrika ny Satana sy ny etraketraka ny Satana, satria dia tsy faly tokoa izy. Dia ianao Jesosy izay loha sy mpitantana ary hivondronana ho tena iray anie izany radio vaovao masoa izany amin'ny analan'ireo mpanomponao sy ireo kristianina maro dia ho tafianao hery sy ho rakofan'ny rano masina. Misaotra Tompo. Rainay any an-danitra, ho masiny anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, ho tanteraka anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina isan'andro, avelao ny fahotanay, tahaka ny amelanay izay nanao ratsy taminay. Aza avelao ho azy ny fitaovan-dratsy izahay, fa manafanay amin'ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Farisahirana toy ny akoho kely tsy paza-potsim-bary havana ny mpianatra taorianany nitsanganan Jesosy Kristy ho velona iny. To fifaliana tany anaty orooro ny fifaliana izy ireo, to aravona tany anaty tahotra, to tsika ho anaty fitaitainana satria raha nitsangako velona ny Tompo dia natahotra izy ireo hoe zay tsika vao samboron'ny fariseo sy ny mpanoradalàna hoe nangalarintsika ny faton'ny Tompo fa tsy nitsangako velona akory izany. Anka niditra amin'ny taria amin'ny farany riana ambony indrindra taria izy ireo satria natahotra ny Jiosy, natahotra ny mpanoradalàna. Vao misy mandondona kely dia taitra hoe izy izany, sody miaramila na zandary na polisy ny fariseo sy mpanoradalàna hakatsika. Kanefa tao anatin'izany tahotra nihidy amatrano izany izy ireo, niseho Jesosy Kristy. Ary ny teny voalohany nolazainy tamin'izy ireo dia tsy fibedesana akory hoe fa inona ary ty matahotahotra ity, fa fiadanana, hoe ho aminareo anie ny fiadanana. Ary zany ry havana ny tonoany Jesosy Kristy amintsika mandrakariva. Mety tapidalakale isika, mety tsy samyvoaka ny trano noho ny enatra sy ny tahotra, mety nihidy avokoa rehefa ho lala-pitahiana heverintsika. Fa manoloana n'izany fahaterentsika izany indrindra natera lalana avy any atsimo avaratra tsy nanana andrefana, manokatra lalana avy any ambony izy ary lalana ao anatin'ny fiadanana tanteraka. Koa mitoera tsara amin'ny fiadanana, dia raisy ny fiadanana izay natolotra Jesosy Kristy ho antsika, fa nividiny lafo teo amin'ny hazo fijaliana izany mba hananantsika n'izany. Ho amintsika rehetra ane izany fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra izany. Inty aho, irao aho, izay hitoko fahenina ny 15 tapany faharoa. Vaovao sy fampahafantarana samihafa mahakasika ny fifohazam-panahy katolika. Mpatahivina isika fifohazam-panahy katolika rehetra fa ny fiatahana masina antsika amin'ity volana aprily ity dia ho tanterahana ny sabotsy 13 aprily ho avy izao, manomboka amin'ny 7 ora maraina. Eny atokantranony iny tolalaina mianakavy eny Mandany resaka Atsirabe io, ka ny bus 4 12
16 17 19 mandalo eo amin'io toeran'io daholo. Dia miala eo amin'ny seminaire ary eo ny fotoanantsika amin'ny 7 ora latsaka fahefany. Amafisina trano fa ny asabotsy 17 volana aprily ho avy izao ny fiatana masina antsika fivoazam-panay katolika rehetra. Any Antsirabe no anatanterantsika azy ao atokantranony Nenitolalaina Mianakavy ao Mandanindresaka. Ka ny fotoana dia eo amin'ny Arebus seminaire amin'ny 7 ora latsaka fahefany. Tonga dia eo avokoa isika rehetra no mifampitaona amin'ny 7 ora latsaka fahefany ho an'izay rehetra tsy mahita ny toerana. Izay fa dia mirary soa antsika rehetra ary samy tonga soa any Antsirabe ny fotoanantsika. Fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankohonanao. Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifohazam-pana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto ny laharam-piantsona: 034 97 962 95 034 97 962 95 033 16 071 28 033 16 071 28 034 03 316 41 034 03 316 41. Dia ireo no antsoina raha sendra misy fanazavana fanampiny ilayntsika, ary dia hoentintsika ambavaka ny fandaminana rehetra, ary dia hanapaka ao am-pontsika rehetra ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo. Raisoary ny sodrano avy amin'ny Tompo. Dia sodrano antsika ny Tompo ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Tompo ka hiantra antsika, todika amintsika hatrany ny Tompo ka hanome antsika ny fiadanany, ary dia hotoraky ny hanambinany ny fanahisika koa no hanambinany ny raha-rahasika rehetra amampahasalamantsika. Ihomba sika mandrakariva Andriamanitra be indrafo sy mahefa ny zavatra rehetra, Ray, Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Farana teo ry havako ny fanompom-pivavahana katolika teto amin'ny radio Vaovao Mahasoa amin'izao maraina izao. Manome fotoanantsika rehetra indray amin'ny heriny toy izao raha tahin'Andriamanitra ka velona ina.
ny hira fanevany GMZ matadis izay ho tanterahana any Antsirabe amin'ny volana aogositra ho avy izao ry tanora namana izay ifampatsahivantsika fa any Antsirabe ny GMZ atsika amin'ity taona ity. Dia aza mihafahafa mihitsy misoratra anarana mialohany amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy ihany fa digitalisé daholo ny zavatra rehetra amin'io ka mila inserena mialoha anaty base de données ny anarantsika fa raha tsy izany tsy afaka manatrika ny GMZ ihany tsika natonga any ary. Fenoy tsara ny fitiavan'i Kristy sy ny fahavonona kijoro vavolombelona ao anatin'ny fotsika dia ho hitatsika fa hivelatra sy handroso tsara itsika ao amin'ny fiangonana misy atsika tsirairay avy ao. Tanora apôstôly ho an'ny tanora isika, vavolombelon'i Kristy. Ny ombonantsika teo ry havana malala ny fanompopo fivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao mahasoa. Isaorantsika nitahaka izany tamin'ity alarobia maraina ity ny fifohazam-panahy katôlika.